Ary Andriamanitry ny fiadanana ny ahamasina anareo samy ho tanteraka, ka aoka arovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika. Tesaloniana voalohany toko 5 andiny 17. Ny fanamasirana dia tsy fanovana ivelany fotsiny eo amin'ny fiainantsika, fa asa ataon'Andriamanitra izy io eo amin'ny fiainantsika manontolo. Tiany isika ho masina, tiany isika ho anaraka ny sitrapony, ary tiany ihany koa ny saintsika, ny fontsika, ny fanahintsika ary ny vatantsika mba ho vonona hiaona amin'i Jesosy Kristy isan'andro isan'andro. Eny, raha mbola velona ihany koa isika. Efa novidian'i Jesosy Kristy tamin'ny vidiny sarobidy isika, ka tokony hikarakara ny tenantsika amin'ny lafiny rehetra. Ny fomba fiainantsika, ny eritreretintsika ary ny safidintsika dia misy fiantraikany amin'ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Rehefa mamela ny famarinana hanadio ny fontsika isika, dia miharihary eo amin'ny toetrantsika ny fitiavana, ny fahadiovana ary ny famasinana. Lasa dia fanamasina ny fiainantsika amin'izay fotoana izay. Maro no miezaka mankatoa amin'izao fotoana izao, mankatoa an'Andriamanitra, nefa tsy mahatsapa fifaliana sy fiadanana. Hitantsika eny amin'ny fiarahamonina eny izany, indraindray ary mety miatra amintsika mihitsy satria miantehitra amin'ny herin'ny tenany ihany. Koa rehefa miaraka amin'Andriamanitra dia tsy mila miantehitra amin'ny herin'ny tenantsika, fa aoka hiantehitra tanteraka amin'Andriamanitra. Satria izao, ny fanamasinana marina dia mitomba ny finoana an'i Jesosy Kristy sy ny fitokiana ny teny fikasana. Rehefa mampiasa ny finoantsika isika dia mameno ny fahabangana ao amin'ny toetrantsika Andriamanitra. Manadio izay maloto izy, manitsy izay diso ary mampitombo antsika amin'ny fahatanterana rehetra. Raha fiezintsika izay dia izao hoe ny fahamasinana feno dia vokatry ny fiainana atolotra an'Andriamanitra sy ny finoana miasa ao amin'i Jesosy Kristy ary ny fitokiana tanteraka ny tenin'Andriamanitra, ny teny fikasana. Rehefa Jesosy Kristy no manjaka ao am-pontsika dia omeny fiadanana isika, omeny fifaliana ary omeny hery mba hiainantsika araka ny sitrapony. Miantso anao fomba manokana indray ny Tompo amin'ity anio ity. Atoloto tanteraka an'Andriamanitra ny fiainana. Aza miantehitra amin'ny herinao satria manimba ny fifandraisana amin'Andriamanitra izany. Fa matoki ny asan'i Jesosy Kristy sy ny herin'ny fanamasina. Aoka isika hikatsaka ny famasinana isan'andro mba rehefa hiverina Jesosy dia hitantsika ho vonona, madio ary tsy manan-tsiny eo anatreha. Izay mihitsy no faniriantsika sy ny tanjontsika dia ho any amin'ny fiainana mandrakizay satria tian'Andriamanitra ny hamonjena aisy hiainana. Andeha hoe antsika mba afaka indray ny tontolo androntsika sy izay lesona izay mba ho fiainantsika mihitsy. Rainay izay ny an-danitra misaotra noho ny teninao. Tsapanay tokoa fa tia anay ianao satria ny teninao dia tonga amin'ny fotoana tsara indrindra sy mety indrindra. Mitahi manokana ny zanakao tsiraray avy izay manaraka izao fandaharana izao, izay mizara izao fandaharana izao ihany. Aoka ahita fity aminao izy ireo ary ny teninao dia ho tonga fiainana ho anay tsiraray avy, ho tonga famonjena ho anay tsiraray avy. Ampianaro izahay hitoky tanteraka ny teninao, hifikotra tanteraka aminao Jesosy Kristy ary fanamasinao dia hery asa ao anatinay tsiraray. Da io ny tontolo andro izay diavinay mba ho voninahitra ao ka ho hitantaratra eo amin'ny fiarahamonina misy anay fa manan'Andriamanitra lehibe izahay. Raha misy ny tsy salama Jesosy, meteza ianao hanasitrana azy ireny amin'ny fomba manokana. Koa tany tontolo andro izay diavinay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.